inona no antoka lehibe fahanovan'ny fiainanao ny baiboly? Tamin'ny taona 17 dia nisy gazety namoaka izao fanambaran'izao tany ampitan-dranomasina ny hoe maty ny fahamarinana. Zavatra mitranga dia izao: miova ny soatoavina eo amin'ny fiarahamonina. Lasa tsy hita faritra intsony ny hamaritana hoe marina. Matetika ny zavatra heverina fa marina dia diso ny fiarahamonina, ary zavatra heverin'ny fiarahamonina fa diso kanjo marina. Ka na izany nefa dia izao novalan'i Jesosy amin'ny Jaona 4:19 dia ny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fianambara dia ny hoe tsy miova ny marina, izy ny fahamarinana, ary izy ihany no anisan'ny maridrify hamaritana ny fahamarinana. Dia mbola toizina izany amin'ny Jaona 5:30 dia ny hoe dinianareo ny soratra masina fa ao aminy no manambara. Izany hoe raha mandinika soratra masina izany isika dia mahafantatra an' Jesosy ary mahafantatra ny fahamarinana rehetra. Noho izany ny tenin'Andriamanitra dia manampy antsika hitombo amin'ny fahatakarana an'Andriamanitra. Izany hoe mitombo ahalala ny marina rehetra. Inona izany no torohevitra, inona izany no toromarika omena antsika? Ny baiboly ihany no loharano ahafahantsika mitrandraka ny fahamarinana rehetra. Izany hoe raha mamaky ny baiboly isika dia mahazo loharano mibodoka ny fahamarinana. Noho izany ny baiboly dia manome izay ilaintsika eo amin'ny fiainana. Raha ohatra ka mahatsiaro noana ny fahamarinana isika dia eo ny tenin'Andriamanitra, eo ny baiboly. Ny baiboly ihany koa no manome sakafon-tsaina sy sakafony fo mba hahatonga antsika hitombo amin'ny maha izy amin'ny ara-panahy. Raha ny ambara zany dia izao: tsy foana ny marina fa mitombo sy misy mandrakariva. Tany amin'ny testamenta taloha nisy dia mitoy amin'ny testamenta vaovao, izany hoe tsy miova izany fanamarinana izany. Ka raha tiantsika ny alala ny fahamarinan'ny tompo, tiantsika ny ahafantatra bebe koa an'Andriamanitra, dia manasa antsika mamaky baiboly. Fa raha mamaky baiboly ampivavahana sy amin'ny fovonina andray isika dia isy fiovana eo amin'ny fiainantsika. Isy fiovana ny fomba mampanahitsika ary hitombo amin'ny fahamarinana isika. Dia hoentsika ambavaka izany teniny izany. Saotra Tompo no ny teninao androany, izay nampahafantatra fa ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tompo, maro aminay ny maniry halala ny marina rehetra, maniry tombo amin'ny fahamarinana. Tompo, meo anay ny teninao, ary meo anay ny soratra avy amin'ny teninao, ka ekenay, ampiarinay ary ampitombo izany fahalalana ny fahamarinana izany. Matoky izay fa raha amaky ny teninao izay dia hitombo koa ny fifandraisana misy aminay sy aminao, ka dia hitera akony sarobidy aminay anie izany teninao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.